Kokoa daholo zanagasikara mbola tsy lala sakafo nohaniko teo. Syfilisy. Syfilisy no resaksika androany. Ny angatra matetika tsy hita eo no eo ary ny lehilahy sarotra be koa vao mahalala sy hoe marary tokoa ako. Raha tsy rehefa miombona aretina. Ny vehivavy mora fantatra kely mivoaka be dia be ny rampoly, lasa lena be silipo ary ambon'izay lasa ianao mahatsara hoe marary ny ao anaty ao. Fa ny lehilahy na dia voara ohatran'ny matetika tsy tonga saina hoe marary anie zahako raha tsy rehefa ela. Manomboka eto amin'ny 3 ka hatramin'ny 90 andro, 90 andro izany hoe mety ianao any amin'ny 3 volana any amin'ny marary any izay ianao vao mahafantatra. Ny vehivavy tonga dia fantatra mety tapa-bolana 2 volana eo. Lehilahy any amin'ny 3 volana mahery any izay vao mahalala, na misy ara herintaona mihitsy fa tsy mahalala. Ahoana ny alanana anazy ianao zao rehefa amin'ny andavanandro dia lasa ohatran'ny hoe tsapanao ny vatanao amin'ny andavanandro ohatran'ny tsy dia salama, miova tsy toy ny teo aloha ny toe-batanao fa lasa mahatsiaro marary lava ianao. Ianao tsy mahalala hoe inona ny mampatonga anahako fa mahatsapa ianao hoe marary lava. Dia mila tonga saina izany ianao rehefa hoe sendra an'ilay izay marary lava izay satria tsy maintsy misy antony daholo ny zavatra rehetra fa aza velany miandry elaela. Inona koa ny antony? Na ny anaty aty vava rehetrarehetra ihany somary ohatran'ny hoe misy tandra. Mety tsy ampoizinao ilay izy fa mety hoe androany nisy kely dia lasa tsisy indray ilay izy rapitra dia nisy kely indray dia afaka kely indray dia lasa indray ilay izy avy eo. Dia mila tonga saina izany ianao fa tsy miandry hoe tsy naninona rangaha fa dia lamina iny rangaha. Indraindray koa manodidina ny tapory na manodidina ny latakely ohatran'ny lasa misy tandra kely hafahafa izany. Ianao tsy mahafantatra hoe inona ilay sendra ohatran'ny hoe ohatran'ny voto kely na moron'ana kely izany, mibotsina kely fotsiny afaka ny 2 andro kely, 3 andro iny, 3 andro ilay izy dia efa afaka tsy nisy ninona kale izy fa sendra mba nandalo kely fotsiny. Mila tonga saina izany ianao fa tsy manao manamaivana zavatra hozy ilay fitenenana. Dia hitanareo matetika moa izany ny tongotra antsika ny tratran'izay rehefa ilay ianao milaza hoe binabina ny tongotrao. Hitanareo ilay olona rehefa binabina dia lasa mibotsina be ny tongotra. Dia raha ianao izany mahatsapa hoe ohatra lasa mivoto be izany tongotra izany dia rehefa tsapaina ilay izy dia hitanareo lasa loaka hozy ilay fitenenana ve? Ilay tanana ohatra izao rehefa potserina elaela dia lasa misy loaka eo. Ka raha ny tongotrao ohatra ny hitanao binabina be ohatr'izay dia potserinao ilay izy dia hitanao fa misy miklopaka be dia tsara tonga dia manantona dokotera aingana ianao fa ireny dia anisany ihany koa aretina hoe soritra aretina mahavoan'ny angatra. Raha ela tsaboina mantsy ilay izy dia lasa tsy miteraka ianao. Ny vatana simba aterak'izay raha ohatra ka ela be ianao tsy mitsabo vatana dia hitanareo ny fo manomboka marary ny fonao. Ary ilay taova manome hery ho vatantsika yaourt ny filazana azy misy lalan-drava ato amin'ny atidohantsika mampitohy ny fo, mampitohy ny aty, midina mankarỳ amin'ny tsy hormona lazaiko fa misy tuyau izany no tiako lazaina. Midina mankaty amin'ny bonga na mankaty amin'ny lalan-jaza dia io no potiky ny angatra voaloha. Ka izay mahatsara izy hoe rehefa fantatrao ohatran'ny tsy dia mety kely za, ohatran'ny tsy dia salama, ohatran'ny tsy toy ny mahazatra, tonga dia mandeha mankany amin'ny dokotera aingana hisorohana mety hoe narary tokoa ve fa tsy miandriandry aza mihaino vavan'olona atao Facebook hoe hosorana bonbon, hosorana biscuit, dokotera no aleha aingana. Antony dia satria ny daozy fanafody hohaninao tsy mitovy ny fanafody hoe nahasitrana ilay olona. Indraindray koa mety tsy mitovy amin'ny nahazo anao nahazo ilay olona fa tonga dia dokotera no antonony. Dia izay. Izay fa mirary fahasalamana ho an'ny olona tsy salama rehetrarehetra. Mankasitraka tompoko.